Général Lilson nilaza ny marina mahakasika an'ilay raharaha fanonganam-panjakana izay nisy tao Madagasikara tamin'ny taona 2020 ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay rehefa nahita isan'andro. Tsy ampian'ela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Araka n'izay efa natsipotrim-piantohana izay dia ny mahakasika ny hoe inona marina ny zavatra tena nisy tamin'ny taona 2020 nandritra ireny fanonganam-panjakana ireny no tena iompanantsika ato anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia ndao aloha ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Fanaovana lavanty fiara misy loky amin'ny anaran'ny fadin-tsiranana. Mirongatra ny karazana fisolokiana ka ny fadin-tsiranana indray no lasibatra tamin'izany ary tsy voalohany fa efa matetika no miseho ny trangana fisolokiana tahaka an'izao. Tamin'ity herinandro ity namoaka fanambarana ny teo anivon'ity sampandraharaha ity izay nosoniavy ny tale generaliny Dr Lenkan Razafivanina Ernest fa misy tranga fisolokiana mandeha amin'izao fotoana izao. Mitondra ny anaran'ny fadin-tsiranana malagasy ao amin'ny tamparosotserasera ireo mpanao asa ratsy ary milaza fa mikarakara lavanty fiara mangataka saram-pisoratana anarana iray tapitrisa ariary izy ireo amin'izany. Nampitandrina sy nampahafantatra ny fadin-tsiranana malagasy fa tsy tompon'antoka velively amin'io filazana io. Mbola nampahatsiahy koa fa ny fandraisana anjara amin'ny lavanty karakarainy dia tsy misy saram-pisoratana anarana. Miantso ny olon-drehetra mba ho mailo ity farany ary hiara-hiasa mba hiadina amin'ny karazana fisolokiana io. Marobe tokoa ireo fisolokiana hita ao anatin'ny tambazotra-tserasera ary be nefa voa. Ohatra amin'izany irony tambazotra-tserasera fampiasam-bola mampanantena tombony irony izay nahavoa olona maro ary niakatra fitsarana mihitsiny ny sasany tamin'ireo izay lohandohan'ny mpikotroka an'izay resaka fisolokiana izay. Polisy pirenena indray niakatra galona inspecteur général de police ny ministry ny filaminam-bahoaka Rakotoarimanana Herilala. Manambonina hitrambony maro eo anivon'ny polisy pirenena no nahazo fisondrotana galona. Miisa valo izy ireo ka anisan'izany ny ministry ny filaminam-bahoaka Rakotoarimanana Herilala izay lasa ho inspecteur général de police. Ny prime ministre lehiben'ny gouvernemanta no nametraka ny galonany araky ny loharanom-baovao. Nandritra ny fanamarinana ny fahadimapolo taona ny tifirana ny colonel Ratsimandrava izay natao tao Ambodijatovo ambony no hita nitondra an'ilay galona kintana efatra ity ministry ny polisy pirenena ity ka dia mirary soa azy hahavita antsakany sy andavany ny dida manandraikitra izay hiandrasany be sy ny maro aminy amin'izao fiakaran'ny galona izao. Any ihosy indray ikely vondraky nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fonja vaovao. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fonja vaovao misy fiarovana manokana na ny fonjabe ao ikely vondraka komina Ambatolahy distrika ny Ihosy faritry Orombe. Fonja natokana ho toerana fanarenana ireo mpangalatromby sy ireo mpanao takalonaina sy ny asanjolahy ity fonja ity. Fonja manana fiarovana manokana na prison de haute sécurité goavana ary manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Mahazaka voafonja miisa 700 ny toerana ahitana efitrano 640 isa ary antonina voafonja 30 isaky ny efitrano. Ity fonja manara-penitra fahafito natsangany fitondram-panjakana tariny filoham-pirenena Andry Rajoelina ity no hita any Ihosy amin'izao fotoana izao. Tonga nitokana izany tany an-toerana moa ny prime ministre lehiben'ny gouvernemanta Andriamatoa Ntsay Christian.
Ministry ny raharaham-bahiny any Djibouti Andriamatoa Mahmoud Youssouf no voafidy ho voalohany voamerany vondrona afrikanina handimby any Moussa Faki Mahamat izay teratany Tchadiana izay nitantana izany teo aloha. Io no vokatry ny fifidianana natao tamin'iny andro ny omaly tao amin'ny foibentoeran'ny Union Africain tao Addis Abeba. Marina fa nandray anjara tamin'izany no sady solontenan'ny malagasy Andriamatoa Richard Randriamandrantro izay ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola teo aloha sady ministry ny raharaham-bahiny. Misy roa ireto kandida izay nifaninana taminy ka anisan'izany Raila Odinga izay premier ministre Keniana teo aloha sy Mahmoud Ali Youssouf avy any Djibouti izay nibata ny fandresena. Araka izany dia tsy nahazo fandresena ny solontenan'ny malagasy tamin'ity fifidianana ity ka dia mankahery azy ary miarahaba ho an'izay lany tamin'ity fifidianana ity hatrany. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny raharaha sy fisoroarivo araky ny fanazavana izay noentiny General Lilson hatrany. Nitondra ny fanazavana i General Lilson René de Roland manoloana ny raharaha 7 febroary sy fisoroarivo izay mahavoatontonona ny anarany ho tompon'antoka tamin'ny ity fitifirana ny vahoaka nitolona tamin'izany fotoana izany. Nambarany sy ny porofoiny fa tsy mbola nisy ny mpitandro ny filaminana nanampy vahoaka nitolona tamin'ny volana janoary sy febroary sy fisoroarivo fa ny volana martsa sy fisoroarivo vao niditra ny mpitandro ny filaminana izay niafara tamin'ny fametrahampialan'ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana ho izy raha nilaza fa lainga sy fansorampotaka ny filazana ny anarany ho nitifitra ny piraitanindrazana tamin'izany fotoana izany. Ilaina nitolona sy ny hetsy-bahoaka raha tsy mahafapo ny fomba fitondrana ho izy hatrany. Tokony handinika tsara ny tsirairay manoloana iny tranga iny fa tsy maika hanome tsiny ny mpitolona tamin'izany fotoana izany ho izy hatrany raha naneho ny heviny ary nipetraka amin'ny mahaolobe sy ny ray aman-dreny azy eto amin'ny tany sy ny firenena moa ny tena ny tao anatiny izay lahateny izay nataony mahakasika an'izay fanazavana izay. Midika izany fa tena tsy tompon'antoka tamin'ny fitifiran'olona tamin'ny taona 2024 ity manamboninahitra generaly no sady governoran'ny faritra Sofia ity araky ny fanambarana izay nataony izay hatrany ka ny fantenina mipetraka raha diany hoe iza marina ireo izay tena nitarika fitifiran'olona tamin'iny taona 2024 iny ary mbola mipendram-pantaniana moa izany mandraky tiany androany ity. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay rehefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.